Zay ny amin'ny fanomezan-draha maimaimpona no tanterahany teo anivon'ny polisy-pirenena iny. Mbola hijano amin'izay sehatra ny fahasalamana azy antsika tena andritra ny efatrandro dia nanao fitiliana ny aretina diabetana sy ny tosi-drano teo anivon'ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Nanatanteraka fitiliana faobe amin'ny diabeta sy ny tosi-drano nandritra ny efatrandro ministera anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Nandritra ny 2 andro voalohany dia nipiasa teny Ampadrian'omby no nanatanterahana ny hetsika. Omaly sy androany fa 7 volana Jolay, andro farany amin'ny hetsika dia teny Anosy foiben'ity ministera ity ny voasana tamin'izany. Raha fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera dia natao mba ahafahany manana piasa salama sy tomady afaka hiatrika fampandrosoana no anton'izao hetsika izao. Marihana fa miasa amin'ny laboratoire indiana microlab sany nahafahana nanatanteraka ty hetsika fitiliana faobe ity teo anivon'ny ministera ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy fiompiana. Azo fanaraha-maso ihany koa ireo nitiliana ahafahan'izy ireo manaraka fitsaboana araka ny tokony ho izy na alefa amin'ny fitoerana voatokana hitsabo itony karazana aretina tony.